Atia tampotendrombohitra mirindra milamina mifamaly ny lokony maitsomaitso manavaka ny tanimboly manavaka ny tanimbary manavaka an'ireo atiala ando no manome aina ireo zavamaniry fandimby amin'ny orana toa miofaofa miarahaba fahiny zay mandalo ny ravin'akondro tsy lavitra loatra ny toeram-ponenan'ny ponina aty an-toerana ary maneho fa mitohy mifameno ny fahavelomany na ny zavamaniry zavamananaina mirindra ny fiainana raha vao tazanina dray mimpimaso. Miarabantsika rehetra tonga soa eto anatin'ny fandaharana zahatany zay anarahana ireo toerana mahafinaritra eto Madagasikara eto amin'ny televiziona malagasy. Androany dia enga eto amin'ny tanàna ny Antanifotsy ny fizahana izay ataontsika fizahana ato anatin'ny faritra arovana corridor ankenieny Zahamena amin'ny alalan'ilay lohevitra hoentintsika eto amin'ny fandaharana hoe en route pour les aires protégées. Ny toerana zay io tsy ditsika dia tsy azoko tononona anarana eto am-piandohana satria noho ny fomba antany sy ny fomba tsy maintsy hajaina amin'ity toerana ity dia vita ny fitsidihana vao afaka hanonona ny anaran'ny toerana isika satria nanomboka 4 orana nanomboana izao fandaharana zao dia ny hidin'ny vavanay tsy mahazo manonona ny toerana zay ho alentsika rehefa aveo. Manasantsika rehetra hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Amin'ny mahafaritra rovana ny toerana dia tsy maintsy ny olona eto tanàna sy ny fikambanan'ny VOI aty an-toerana no mitarika antsika ho tonga any amin'ilay toerana tsy azo tononona. Miarabanao président, izy no hitarika antsika makany amin'izay toerana lazaiko antsika teo zay. Tenako zany Razanaboka Alexandra, secrétaire ny VOI FTMA Antanifotsy sady tenteniriste miaraka miasa amin'ny conservation internationale na CI. Ay secrétaire anao fa tsy président. Ex-président. Ex-président. Enar tompoko. Maliana ahy avy hatrany mahita ny hazo mijoalajoala eto ampovoan'ny tanànanareo ty. Ny tanàna raha teo koa raha ny fahitako azy ohatran'ny tanàna vetivety vao niorina. Inona no azo anazavana ireto tsatoka hazo eto ampovoan'ny tanànanareo reto? Hitantsika zany mijoro lava zany ity aloha. Dia mazava ho azy fa fipetrahana saina zany iny ny saina malagasy dia ity le atao hoe jiro. Jiro dia fangatahana fitahina amin'ny razana no dia fidianana le hazo manana ny tantarany sy ny lazany eto Madagasikara no atsatoka. Telo karazana zany no azo atao hoe jiro. Merana, de nanto, de ritsika. Fa ity zany no atao hoe ritsika. Zegny zany no azo masina zany ity sady mafy. De rehefa misy zany zavatra tsara ho atao eto agnatin'ny tanàna, ohatra hoe vonoana omby, magnano zazafolo, na tsika faramasina, de rehefa misy zany ny zavatra ao agnatiny hoe tsemboka na hoe ranona toka betsa angatahana zegny tsodrano zegny zany dia apetraka eto. Avato le tangalamena no mijoro. Raha vao matoy le vary antavy dia hoe manala fadibary mangataka fitahina amin'ny razana sy ny Andriamanitra alohan'ny hinanana an'iny zany. Dia alena le vary zany ny lango dia apetraka eto ihany koa. Zegny zany dikan'ity le hoe jiro ity zavatra masina zany. Tanàna vao miorina zany honenana dia tsy maintsy misy atao hoe fafavohitra angatahana tsodrano amin'ny razambe. Dia ity zany karazany hoe vavolombelona no sady hoe fanajana an'ilay zay zava-nisy tato anatin'ny ala tamin'izany fotoana zany. Azo adikan'izany ny antony anaovan'ny foko Betsimisaraka ny tsatokakazo jiro
isaky n'izay tanàna misy azy raha ty amin'ny faritra Antsinanana ty. Lasa tsika Alexandra ho any amin'le toerana tsy tononona. Tsy tononona. Tahoara. Ya, Tahoara. Avy tonga de fiakaram-be izy zany. Fiakaram-beko e. Tena miakatra le Hatrany miakatra hatrany. Rehefa tonga any de somary matramatrana kely. Mbola sisy 1 kilomètre vita ny tanàn'ny Antanifotsy moa zany. De eto Ampotobohitra izy misy anazy. Rehefa miala de tonga de miakatra. Voalazan'ireto namantsika reto fa eo amin'ny adiny 2 adiny 3 tsika tonga eny Ambohitsitononona miakatra foana. Efa hitantsika Manangasanga io Ambohitsitononona io izy farany avo indrindra io fa ny lalana moa somary mivilivily satria antsana avy havanana amin'ny toerana misy antsika zao. Mba hampalakilaky ny lalana dia nanao lalana manapaka tsika miditra Tavy. Zay ny fiantso an'itony tanimbary lonaka misy vary tony zany Tavy. De ny vary aty vary an-tanety mazava ho azy eo amin'ny 5 volana eo reto vao miakatra masaka zany. De tony rehefa tangozana tapahana amin'ny tony fa tsy tapahana ary ambany ery. Karima anaran'le antsy kely fatapahana anazy zay tangosana ohatry zao izy ty tangosana ohatry zao. Rehefa masaka ty vary ty de antsoin'ny olona ty ndray hoe ramarasana. De io ramarasana io ny tany azo ambolena tsaramaso, azo ambolena koa ohatra hoe voanjo tahak'izay. Miala vokatry koa reny de lasa antsoin zareo indray ny tany hoe savika. Efa feno ahatra indray zany izy amin'iny de indray no asaina de avadika Tavy. Ty fomba anankiray ty mampiazakazaka ny fahasimbany atiala aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara satria rehefa manao Tavy zany tsy maintsy manetika mandoro. Le mandoro tena zava-doza. De zay no tena tokony isiny fanamafisana ny fiarovana amin'ny alalan'ny fampianarana ny mponina ty an-toerana koa zany mba tsy hifindra intsony amin'ny toerana mbola misy atiala izy fa hahay hitantana an'le faritra sy hahay tantana fambolena atao amin'ny faritra efa vita Tavy tahaka izao. Manaraka ny sisy Tavy ty foana tsika. Sisy ny Tavy. Tsy haiko aloha zay fandraisana amin'le hoe ronono an-Tavy fa ty le Tavy. Wow. Misy trano kely eto. Ty trano ty antsoina hoe trano boko. Rehefa aty Antavy tia fakana aina fialovana indrindra rehefa tonga ny orana trano kely ohatry zao de ato koa mahandro de rehefa ohatra hoe maimainy andro makaina iny koa zay ny asan'le trano boko rehefa ty anaty Tavy. Tanareo fa rehefa mandeha mizaha tany tsika mahita zava-baovao foana. Ndalo tanimboly kely indray aloha tsika zao. Ndalo tanimboly. De ato anatin'ity tanimboly ty mahita zavatra hafahafa ampalibe izy ty Zakia. De hitanareo raha mijery tsara nareo ohatrany mifatotra zany le fototry le ampalibe. Izy io tsy voajanahary fa le mpamboly misy manao azy mbola kely iny de fa afatotra ohatran'izao ohatran'ny roy ireny zany. Ny antony voalohany anome endrika famantaran'le mpamboly an'le ampalibe zany zay voalohany. Faharoa manome endrika an'le hazo rehefa lehibe. De fahatelo rehefa atao ohatry zao araky ny traikefan'ny zareo aty sy ny fahafantarandreo azy mamoko koa le ampalibe
be voniny zany rehefa atao ohatr' zao nohon' izy le mahitsy tsotra de ohatran'io daholo zany ny apalibe atao anatin'ity tanimboly ity tsara kosa le alan'akondro a tsara le tanàna aty amin'ny Betsy Misaraka ny tanàna tahaka itony no antsoina hoe fotro na kapa de le tanàna nilatsika tao zany iny antsoina hoe tanàna Antanifotsy de le tanàna kely hitatsika io ampita io nisan'le tavy antsoina hoe Boko de ny trano ohatr' zao zany rehefa aty an-tanimboly aty antsoina hoe an-tanimboly na Ampotro na Ankapa zay ny fiteny azy amin'ny Betsy Misaraka hitanareo fa manomboka miakatra indray aloha zany tsika zao sady manoro anareo ny zava-misy kolotsain'ny olona aty an-tanàna isaky miakatra memafy na le fiakarana tsy mila kive ty zany tazamasontsika io no ala hita an-taninay hita masonareo tena afinaritra ito ala ito ity ala ito ty efa igny no mitondra ny anarana hoe Ambohitsy Tononona de igny zany tafiditra ao agnatin'le hoe alafady satria ao agnatin'le boky nandrekitanay de misy sokajy maromaro de ty zany no tafiditra hoe alafady zany tsy azo ikitihana zany de nitsika misy rindrina kely igny zany igny le rano zany maneno zany de miakara manao amizony de igny de any ambadika any no taperany de zegny somary mampagaga hoe ahoana ren'ny rano ka hiakatra tampo tanety de ity zany le toerana hijanonantsika eto sy ny hita masontsika ity no Tananarivo ny VOI zany hoe ambolena le zanak'azo velominy eo amin'ny Pempinera mba andrakofana any ala zao hita masontsika somary banga izy zao hita maso zao dia zanak'azo efa nivolomina tamin'ny Pempinera ary efa nambolenay tamin'ny 2000 de iny ala tazatsika iny de tafiditra anatin'ny faritra rovana corridor na Tandavanala rankeny eny Zahamena izy iny manomboka any amin'ny faritra Nalanjorofo loatra Mangoro fampitoitoy de hatrany amin'ny faritra Vatovavy any zany fitovinana iny no misy an'ilay Tandavanala de iny ny tena rovana mafy zany aty amin'ny faritra aty satria peda be ny écosystème na ny roivoary mirindra anatin'iny ka mamelona tanàna maro sy mamelona toe-karena maro eto Madagasikara. Mampiavaka manokana an'ity tendrombohitra iakarantsika aty Ambohitsy Tononona zany de toerana mahatsinjo hita masontsika zao iny avaratra zao mangilatrilatra de iny le hoe Avatovy avaratra ny Moramanga Ambatovy de raha mihodina manao an'izao atsika de hita misy somary fotsifotsy kely mitsirika magnano an'izao de agny zao ny Amandraka de ambanimbany eo zany ny Moramanga de ry somary tazana maso atsimo andrefana kely rindre zany de misy tendrombohitra farany maranitra iny ohatrany sondro ny filazana ananjy de ao ambanin'igny ny tanànany Nosy Benala districtny Moramanga de aty ambany moa tazamaso de ohatrany hoe efa banga somary efa tsisy ala io zany de mbola tamin'ny androny fahavaza satria igny parti igny zany ny toerany Conlon teo ny nampiasany tamin'ny alalany zay nitadiavana kitay tamin'ny teto zany amin'ny orinasa tamin'ny wagon tamin'ny zavatra hafa teo koa ny tena naondrana nakany ivelany tamin'le hazo zany voaka avy ato anaty ala ato ny haavo raha ohatra ka mahatazana ny mandraka zany tsika avo kokoa ny mandraka ty toerany ity de fa manomboka zany tsika amin'ny haavo mihoatra ny 550 metatra mialan'ny ranomasina manomboka hiditra amin'le atialatsika zao atialan'ny Ambohitsy Tononona ity zany de efa nisany mampiavaka manokana ny tendrombohitra ny Ambohitsy Tononona fa inona zany izy io zany natao hoe savoronala zao
Zao zany a mahasavorona alan'le izy a de mitazona rano de hitanareo a fa zao de zao le rano na de eo amina 2 volana aza 3 volana maina ny andro de mitazona rano fotsiny ny savoronala ary ny faritra rehetra de mahalana no misy fa ity faritra ny Ambohitsitognona ihany no ahitana le hoe savoronala mitazona rano ihany koa izy na de 2 volana 2 volana aza maina ny andro de mbola ahitana rano fotsiny ny savoronala. Ny savoronala zany de marika anankiray rehefa ty anaty ala fa mbola mipetraka amin'ny voajanahary ny ala zay misy azy. Zay ny zava-misy ato anaty ala ato fampiankina daholo de raha voakititsika olombelona zany zay zavatra zay de manakorotana ny toe-piainan'ny zava-maniry ato sy le ala de miasimba de miafara amin'ny fatotorany rendrano. Voakady zany a le fiainan'ny ala ato amin'ny hoe Ambohitsitognona zegny mahatonga an'le hoe alafady voarakitra ao amin'le boky nandraikitra anay. Maheno feona indrindry itsika. Ya, zegny koa le mbola mampiavaka fa misy an'le hoe babakotina indrindry. Tonga eto amin'ny faratampony amin'le Ambohitsitognona zany a antsika izao de eto ihany koa ny toerana hoe Ampangadiam-bolamena. Teto zany a no misy borona lavaka ito lavaka ito ety lavaka ito de neritreritra zany a le mponina hoe borona napetraky le mpanjana tany a de mety misy zavatra ngamba ao ambaniny de voatery zany zareo a nangady de zegny natonga ny agnarana Ambohitsitognona Ampangadiam-bolamena de eto zany le faratampony ny Ambohitsitognona. Aiza le borona zany zao? Le borona zany a nipetraka teo amin'ny Sima de nakodikodin'olona tato a de tsy hay hoe aiza ny afaran'le borona igny fa nijoro teto zany. Aty amin'ny 2 metatra miala ny ranomasina zany no misy atsika am'izao avo le tendrombohitra sady ato anaty ala koa atsika hoe anaty ala kitroka manankasina zany ity a itoetoerana ity de tsy azo anaovana zavatra hafahafa fa mety anao very, mety rotsahanao rambaratra, mety misy zavatra miseho faraka ny lovantsofina sy ny tantara zany a de mbola ahitana karazana zavatra biby mipetraka ato fa tsy hita vatagna fa le diany misy mahita le olona taloha betsaka zany a ny zavatra mipetraka ato zegny mahatonga ny Ambohitsitognona manana ny tantarany. Efa manakaiky an'le taperan'ny sa le avy agny an-dranotsikomoina zany antsika. Eto zany no toerana taperan'ny an-dranotsikomoina le ambadika ny Ampangadiam-bolamena Ambohitsitognona. De zao zany hita maso asehoko anareo zao zany no taperany na hoe alohan'ny rano zegny. Zegny zany mahatonga anay amponina aty sy anareo vahiny hoe mampagaga fa ny rano de raha vao tonga eo amin'ny tavirana de tokony maty. Tsy kosa nefa de nohatra ny tavirana ty ambadika no taperany. Ty rano ty nanahitra na manokana ny jery azy de hoe voalohany aloha hoe tena eto zany izy départ 0 raha fitenenana mahitsitsy. Départ 0 zany izy eto de rehefa aveo le rano manapaka tendrombohitra de izy manapaka tendrombohitra zany ohatran'ny miakatra de zay izy vao mikorisa manaraka ny ilan'le tendrombohitra indray. Zay zany anisan'ny zavatra mahagaga sy tsy maintsy anehoana azy amintsika koa. Anisan'ny rano zany manompo any Lakato. Ny rano dia ny nappe phréatique anatin'reto atiala reto mitambatra no manangona karazany hoe misy réservoir zany zay le nappe phréatique, karazany hoe misy fiangonan'ny rano ao ambanin'io atiala io, iny no mitsika mameno ny sasa rehetrarehetra de mahatonga an'le renirano ampiasantsika io. Tsika eto Madagasikara de anisan'ny firenena anankiray miankina tanteraka amin'ny fananan'ny rano satria manana ny dekaleka tsika de amin'ity tandavan'ala ty no miantoka ny rano zay manodina ny milina na ny masinina ao amin'ny
tohadrano andekaleka ao ary ny akamaroany lohany renirano manerana ny Madagasikara dia saika avy amin'ity tandavanala Zahamena na corridor ankeneny Zahamena dia zay no antony ampisehoana antsika ny fiandohan'ity rano ity sy ny zavaboary misy anatin'ny ala tahaka izao. Anaty ala tanteraka tsika ary tena ala be misy atsika izao hita ato avokoa zany ny karazam-biby rehetrarehetra misy anaty ala amin'ny faritra Atsinanana ity tiako tenenina ny gidro, ny lémurien zany na ny varika misy ato avokoa ny vorona dia ny karazany zava-mananaina rehetrarehetra zany dia mbola hita ato tahaka izay koa ny karazany zava-maniry. Ity atiala ity dia misy isika malagasy moa zany anisan'ny mpanaja zavaboary misy azo tononona ve Alexandre Kalanoro mipetraka ato anisan'ny mbola mifanerasera amin'ny mponina aty an-toerana midika zany fa ala tsara arovana ary mila amafisana ny fiarovana azy amin'ireo zavaboary mbola misy atao amintsika ireo. Mazava zegny araky voalazany reto mponina aty an-toerana rehetra any dia ny appareil électronique zany maty rehefa eto ny GPS moa zany nefa voamarina satria raha zahay tonga eto zao dia tsy mandeha ny GPS ny fitaovana ampiasainay. Misy koa milaza tsy mandeha ny boussole dia mety zay ny eritreretina nametrahany vazaha mpanjana tamin'izany fotoana an'ilay borne voalaza teo tamin'ny lavaka be tetsy dia fanontaniana mipetraka ao antsika rehetra zany zay ato anatin'ny ala mbola tsy tononona, mbola tsy tononiko aloha ny anarana fa mbola atao pony sahay zao mba hialana amin'ny mety ho tranga hafahafa. Ny fandarana zahatany no fandarana amin'ny fahitalavitra voalohany tonga amin'ny toerana ity. Misaotra anao ihany koa Alexandre mitondra ny eto aty. Dia misaotra betsaka anareo amin'ny fandarana zahatany ihany koa ny tonga eto fa araka ny mbola aza hoe noho ny fiankinana amin'ny Andriamanitra sy ny fitahiana eto zany dia mbola tsy mikasa ny manao ratsy nareo dia tonga soamantsara eto ary mitsodrano izay mba tody soamantsara amin'ny toerana izay andehanana ary zay koa dia anketaheta ahita tombotsoa amin'izao reportage ho ataonareo zao. Misaotra amin'ny tsodrano Alexandre satria vitsy dia vitsy ny olona tonga amin'ity toerana ity ka tsy mahita tranga hafahafa. Rehefa avy eo dia ho fantatsika hoe inona na tonga nyty anarana aty nataony Ambositronona nandritra ny fanodinana ny fandaharana. Tafavoaka ny ala tsika zay vao afaka hiteny ny anaran'io tendrombohitra izay nandany antsika teo. Ny anaran'ny tendrombohitra dia tsy Tileretsy, tsy azo tenenina zay anarana zay ka ho antsika zay nanaraka hatramin'ny voalohany teo zay anarana ny tononona hoe Ambohitsy-Tononona dia ovay hoe tsy Tileretsy. Io izy ato aorinako ito ny zava-miseho matetika dia lasa misy orana na andro ririnina ara maintany misy orana foana raha voanao miteny tsy Tileretsy na miteny hoe Leretsy alohan'ny miakatreny. Eo koa rehefa teo amin'ilay toerana nalentsika misy nisan'ilay loharano teo raha mihodina kely eo zany ianao zay mahatonga ny hoe na mitondra boussole ary dia lasa mihodinkodina eo foana raha ohatra ka tsy manaja an'ireo fady voatonon'ireo mponina aty an-toerana amin'ny fepetra zay tokony andehanana eny. Fa ny tena mahazava-dehibe ny fisiany tsy Tileretsy koa aty amin'ny faritra ity raha ohatra ka misy afo aty amin'ny manodidina azy dia maty ho azy. Io aloha zany mbola tsy fantatra hatreto. Raha ohatra hoe misy doro-tanety, misy afo mirehidrehatra sy ohatran'izany manodidina an'io atiala io dia maty ho azy araky ny nambaran'ireo mponina aty an-toerana. Ka tsika efa mahafinaritra ny maheno sy mahita zavatra tahaka izany dia anasana antsika koa mba handehandeha hahita zavatra ahafantatra ny fomba fiainana sy kolotsain'ny mponina tahaka ny naseho antsika teo. Tsy Tileretsy zany izy no tendrombohitra avo indrindra raha ato amin'ny
tandavanala ny corridor ankeneny ity tandrifa ety amin'ny faritra Moramanga ity zany na ato amin'ny commune Lakato araka ny refa hitanay teo moa zany dia any amin'ny 2,000 metatra miala ny ranomasina ny haavon'ny tendrombohitra. Eto Moramanga tsika manoloana ny tsangam-bato manamarika ny tantarany mahery fo tamin'ny 1720 marsa ity fa zao rehefa miresaka tsika ny faritra arovana corridor ankeneny zamena zany dia tsy maintsy miresaka ny andekaleka satria io no pirofo ray lehibe manamarika manamarina ihany koa ny antom-pisin'ireo rivoary manodidina azy ny atiala anisan'izay izay miantoka ny fisiny rano ao andekaleka izay mpamatsy herinaratra moa avy ao no akana ny herinaratra izay amatsina ny Antananarivo amin'ny alalan'ny angovo azo avozana amin'ny alalan'ny rano moa zany. Tsy maintsy maka lamasina eto tsika vao tonga any satria tsisy lalana automobile na lalana moto makany andekaleka dahoary. 20 taona lasa zay no nitokanan'ny governoran'i Madagasikara nandritra ny fanjanahantany Joseph Gallieni ny ampahan-dalamby 30 km voalohany amin'ny zotra TCE ny ainga tao Brickaville hatrao Angavo mizotra hiakatra ny Antananarivo. Iray alina mahery ny piasany andraikitra ny asa tamin'izany teratany malagasy ny ankamaroany izay vao ny Sénégal, ny créole, ny arabe, ny indiana, ny sinoa, turc, grec, ny européana no lehibe mpitarika isaky ny antokotokon-asa. Ny voalohany volana novambra 4,700 ny fitokanana faharoa nataon'ny Gallieni teo amin'ny faharoa amin'ny 100 kilometatra Angavo Anjiro. Taorian'izay dia nandahoan'ny Madagasikara ny gouvernoura Joseph Gallieni, nandimby azy ny gouvernoura général Victor Augagneur nanohy ny asa fanamboarana lalamby hatreo amin'ny garan'ny Soanerana. Nandimby ny Augagneur i gouvernoura Piquier. Tamin'ny fotoany no nanohizana ny lalamby avy eo Brickaville ny azo an'ny Toamasina 100 kilometatra ambiny. Nitokanana tamin'ny faha 4 ny volana Martsa 1720. 20 tapitrisa Frantsay tamin'izany no namitana ny asa. Nanomboka tamin'ny taona 1720 dia fiaran-dalamby roa no nampitohan'ny Toamasina sy Antananarivo isan-kerinandro mamakivaky ny faritra Tsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, nampivoatra ny fifampikasoan'ny mponina amin'ny faritra samy faritra malagasy samy malagasy. Hatramin'izao dia mbola betsaka ny toerana sy tanàna mbola ny lalamby irery ihany no mampifandray ny mponina ao amin'ny toeran-kafa amin'ny faritra 3 andalovan'ny TCE. Efa ity misy lalambe fandehanana hatramin'izay ary fikasany fiainana zany ity dia tsara ty. Ary efa olona rehetrarehetra zany sambatra amin'izay satria mandeha isan'andro izy. Nanomboka Zadisefia nanomboka nandehanako dia tsara. Dia tsara. Dia soma izy taloha fa taty afaky novana dia tsara. Talata izy direct Tamatave. Fa ny après zany mandeha isan'andro Brickaville mila Moramanga. Tsy ny mponina na ny mpandeha ihany no ny antohan'ny lalamby ny fifandraisany fa ny toe-karen'ny faritra samy faritra tamin'ny alalan'ny firoboroboan'ny fifanankalozana ara-barotra, ny vokatra, ny entana. Ny hamora ny araka tamin'izay koa ny fitaterana ny entana tonga tao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina hihazo an'ny Antananarivo sy ny faritra maro teto Madagasikara. Rehefa mandeha amin'ity lalany dia tsara ty miaraka amin'ny lamasina mankany andekaleka tsika dia misy efatra ny fiatona zany dia ny voalohany eto Andasibera avy any Moramanga dia manaraka fanovana zay vao mbaty vola zay vao tsika vao tonga any andekaleka zay sifle zay midika fa tsy maintsy mandeha tsika dahoary. Ny ray lalana tamin'ny fivoarana rehetra izay nentin'ny fisian'ny zotra-dalamby ny fizahantany. Voalaza fa rehefa nahatsikaritra ny ho tanjaky ny fizahantany avy amin'ny fisian'ny zotra-dalamby i Gallieni tamin'ny fiondranana fiaran-dalamby taoren'ny fitokanana voalohany nataony dia nitsodrano ny zotra TCE ho loharanon'ny fahafinaretan'ny mpandeha aminy. Tsodrano
azo lazaina fa mandaitra mandraka ankehitriny rehefa ato anatiny zotra ny TCE. Raha olona no vakansa na hoe tsangatsangana na ano dia aleo mandeha satria ahitana ny resaka peizazy rehetrarehetra sy tianao mba hoe fampianaretana anana tomobile anao tsy adia tsangana ohatro zao mihitsy tsy mba mavita hoe zava-rejerijely dia zava-misy rehetrarehetra tsy ahitana an'le hoe mba hoe any anaty ala dia tsara no anarana intin'ny fiarandalam-by mpitondram-pandeha amin'ny TCE amin'izao fotoan'izao. Eo Moramanga no fandraisana azy raha avy Antananarivo. Mora mifandray, mora mifanakaiky ny mpandeha fiarandalam-by raha ohariko amin'ny karazam-pitanteram-bahoaka hafa. Mora mifankafantatra. Mora mizara ankitsipoka isaky ny mandroso ny fiara dia mahazo tantara sy fanazavana ho azy avy eo amin'ny olona ankaikinao. Ny lokon-java-maniry miampy ny sakasakan-drano manaraka ny zotra sy ny volontany dia tsy mamela ny maso ekipa ka poa tahaka izay dia tonga sahady teto Andekaleka. Tonga soa eto Andekaleka tsika. Any Brickaville ny afaran'ity zotra amin'ny machine ty zany androany. Eto ny Brownie commune ny Andekaleka. Wato monsieur le maire tsika miarabanao monsieur le maire. Haja tompoko. Faly miarabanareo zany tonga ty amin'ny commune ambanivohitra Andekaleka. Eto zany ny famorim-bahoaka eto aminareo. Eto amin'ny Tilakambity. Eto amin'ny Tilakambity zany no afahanay mba mora ifamoro vorina. Mora ifamoro vorina. Ay. Raha ny faritra rehetrarehetra samy manana ny maizy azy. Votikily raha any atsimotsimon'ny nosy. Aty zany talia ka mafetako anazy ty. Talia. Aha. Ya. Ambodiny teto zany talia. Moramora ifampiresahana amin'olona rehefa eto Andekaleka tsika. Inona ny tena hoe asan'io barrage na tohadrano ny Andekaleka io eto amin'ny commune na tanàna misy anareo eto zany raha hatramin'izay nisin'izay fiainanareo andavanandro. 1980-82 ny tokanana dia nisy tombonsoa anay. Nivoatra moa ny tanàna. Hatramin'ny nisin'ny jiro taty zany efa hitanao hoe miamivoatra satria na le fampitaovana ampiasain'ny commune ary zany efa manaraka an'le teknôlôjia. Na mpivarotra sy ny tariny ary efa hitanao hoe miaina ihany koa ny fampiasana an'le jiro. Misy tombom-pahasalamana eto na ny fitehirizana an'ireny vaksiny ireny isan'ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana an'le herinaratra avy amin'le barazy ihany koa zay. Ahoana ny ainanareo eto amin'ny commune Andekaleka hoe ny renirano avy ety aminareo no iainan'ny Madagasikara ray manontolo satria zavatra mila herinaratra rehetrarehetra any an-drenivohitra Madagasikara ny Antananarivo dia avy ety avokoa zany no ipoiran'le herinaratra mampandeha an'izay. Mirehare zay manana an'izany satria avokaviky ny ekonomikan'ny Madagasikara mihitsy zany ny resahany eto. Avy aty aminay zany mampidina an'le izy. Io atiala aty amin'ny faritra Tsinanana zay ao anatin'ny corridor Kinezamy iny zao tena atao hoe sy ny be rano mampidina an'io. Fa amin'izao vaninandro zao moa zany izy io dia efa hitanay fa miamihena noho ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny resaka tontolo iainana. Ka dia izay moa zany no eritreretinay hoe tokony ho hisy fanaraha-maso ankaiky ihany mahakasika n'ity ala arovana ato ankenian'ny Zamena ity satria zahay eto zany no tafiditra anatin'io fiarovana an'io atiala ankeniheny Zahamena io. Ahoana ny fahatsapana eto amin'ny commune hoe misy fifandraisan'le ala arovana ato sy ny fiainan'le angovo zay ataontsika hoe avokaviky Madagasikara eto aminareo Andekaleka eto amin'ny commune. Raha tsika malala zao rehefa tonga ny fotoana maintany dia ritro rano. Misy fotoana koa rehefa hoe be zany le rotsakorana dia tototry ny fasika io. Inona moa zany ny antony matototry ny fasika io satria ilay sandrika manondraka an'io barrage io zany le bassin versant efa potika daholo mihitsy. Tsy misy intsony zany le atiala mitazona an'le nofotany agny.
de ko anrika mandeha aty anatin'io barazy io a de lasa miteraka olana zany zay eo amin'le orinasa jirama satria raha ny tokony izy zany hamokatra herinaratra fotsiny no ataon'le jirama lasa mbola azona problème ndray izy anao curagena fasika anatin'io barazy eo a de lasa zay zany zao de efa isan'ny olana lehibe eo ihany koa zany le fifandraisana andraikitra eo amin'ny service-ny forêt sy ny mine misy atiala zao ao faritana ataontsika hoe hotatanina vondron'olona ifotony mametraka amin'ny forêt hoe nareo veo ino tantana nyty atiala ty de ny any amin'ny service ny mine nefa miteny io atiala tantananareo io ane ka tsy azo anaovana famindrapitantanana mihitsy satria faritra efa napetraka tany amin'ny voaloha tany fa hoe carreau minier io de ohatrany hoe misy litige zany entre service mpanjakana anankiroa any amin'ny forêt sy any amin'ny mine mivokany mitrandraka tsy maintsy mitady vola mitrandraka izy zay moa tsy mahafantatra hoe ara-dalàna ve reny fitrandrahany reny sa tsy ara-dalàna tsy hiditra lalina am'izay tsika fa ny zavatra fantatra de hoe isan'ny tena antony mahapotika an'io atiala ao anatiny ao io zay zavatra zay rehefa ripaka le atiala simba le sahandrika koan'ny ranonorana le fasika avy any aizy mitraika ao anatin'io barazy io daholo miamitomby ihany koa zany ny olana sedrain'le jirama amin'ny fikojakojana sy ny fampandehanana n'io resaka barazy io ka namezako anazy ngamba de hoe tsy andraikitry ny jirama rery tsy andraikitry ny forêt rery ary tsy andraikitry ny ao amin'ny mine rery ihany koa fa tokony isy zany fifanaraha-piaraha miasa amin'ireo service mpanjakan'ireo raha tena hoe tiana ho tsara tantana io sy tena raha tena mbola tiana iodina ihany koa zany hoe zany anisan'ny tsindretya ny fitombon'ny mponina ny fitrandrahana misy any alohan'le ala izay mipetraha miantoka zany le sahandrika miantoka ny rano makaty amin'ny barazy de anisan'ny tsindry ihany koa mazava ho azy ny fomba fambolena amin'ny tavy aty reo zany tena tsindry goavana miantraika amin'le ino izy teo ny fahazoantsika rano ahodina ho herinaratra de inona ary zany ny zavatra eritreretin'ny commune na avy ataon'ny commune mba ahafahana misakana an'ireo tsindry be lehibe reo ity toerana ty tsisy toerana lemaka azo atao tanimbary zay aloha zany tena ny olana tokony misy zavatra zany koa takalon'ireo atiala reo satria izy moa saina miambina an'io nefany le takalony moa zany tsisy ny anampianan'izay ohatrany taty zao tamin'ny 2018 izy zay taty mihitsy ny GN ny gendarmerie nationale zany izany hoe ireny zany de anisany hoe tarika tokony hoe atao isa taona aty de ny fambolena zanakazo satria araka ny resaka eto hoe ny andekaleka no avokavoka Madagasikara anefa ny fandraisana ndraikitra nireo tena misitraka an'le angovo zay mipetraka any Antananarivo tsy mieritreritra an'izay hoe inona no mba anjara briky hoentinay mponina Antananarivo sy ny mponina Madagasikara ho azy andekaleka le tiana atao eto zany tsy hoe takalo fa andraikitra raisina mihitsy maro tsy tambo isaina nisan'ny fikambanana maneran'ny Madagasikara metehatra amin'ny angovo nanefany tsy manome tanana fa faly anome tsiny fotsiny hoe jirama tiana iverenana zany de hoe tokony mba naotrany nataon'ny GN ireo karazana ministera rehetra tokony tonga aty ny polisy tokony tonga aty ny miaramila tokony tonga aty ireo ministera be dia be mba hamboly azo aty be dia be ny resaka hoe festival be dia be kolotsaina be dia be voaka eto Madagasikara fa tokony atao anaty festival ihany koa ny fa festival fambolekazo any andekaleka zany hoe hiatsona mpiatsehatra be dia be festival fambolekazo aty andekaleka efitra tsara le olona mipetraka aty fotony aty mihitsy zany tokony ezahana ho beazina amin'ny mahazava-dehibe amin'ny fiarovana an'le tontolo iainana tsara le fambolekazo ary de raina zany le ministera isatsokajindreny efa tena nanao fa raha ny hevitra anay aloha zany hoe aty fotony arovy aloha rehefa lehibe fa raha kakazo volenao androany zanakazo ndijeretsika ohatra n'io hitondra inona zany io raha par rapport am'le retsy efa lehibe hosimbana retsy raha hoe tsara protection reo ary raha tena hoe reniny rano mamatsy an'ity vohatra ty mampiodina an'io barazy io amin'io sahandrika ny sanandazana io ny tena ataontsika hoe tana andraikitra goavana
de nefany io atialy mihitsy tsy nahazahoana famindram-pitantanana satria misy an'le tsy fanarahana entre mine sy forêt le niresahana teo zay zavatra zay zany atsipy amin'le tompony andraikitra tsy haiko hoe iza ny tokony andray fanapahan-kevitra am'izay fa raha mbola ohatry zao foana zany a no atao amin'ny fitantanana an'io a tena sahako no mitenareo fa azagaga raha ho avy fonga de le stage agny raha hoe hitavandra an'io barazy io tsy miaratsy foana zany le toedra rara zay ny azo ilazana anazy nareo eto amin'ny commune fatapatatra ve hoe firy ny fikambanana VOI mpiaro ala eto Andekaleka ohatra aty amin'ny commune Andekaleka zao misy VOI efatra roa amin'ny commune Fokotany maro mitety mpiaro tontolo iainana reo VOI fanalo lahy sy VOI miaro le fanalo lahy ihany nahazo famindram-pitantanana tamin'ny taona 2024 sy 2025 raha ny tokony izy zany efa tokony nisy évaluation nataon'ny forêt de tokony andeha zany le renouvellement le contrat de gestion hatramin'izao nefa tsy misy zany Ambalatenina misy VOI Alamanitra mbola tsy nisy koa renouvellement na contrat de gestion satria mbola tsy nisy évaluation Votrakola misy VOI Alamanga nahazo famindram-pitantanana reo de mifara moa le VOI miaro amin'ny fokotanana maro mitety zay tsy manana famindram-pitantanana nampirongatra sa nampiemotra nampihena ny tsindry mahazo ny ala aty amintsika ve ny fisindreo tetikasa rehetrarehetra ny tany sainareo teo reo raha ohatra ka ny fahatsapahany avy eto amin'ny commune zay fanontaniana zay me mitombo sa me miheny raha ny fahitana anazy aloha zany a tena miamitombo raha tany amin'ny taona 2010 ohatra ny nanao zonage taty ny technician zareo amin'ny forêt sy ny avy any amin'ny conservation internationale namaritra hoe aiza le faritra rovana aiza le faritra tokony ho ampiasain'le olona amin'le zone enti-paharazana za mino fa raha am'izao taona 2024 zao no miverina ty hoe hiverina andeha hijery ndray hoe taiza moa zany le zonage natao regny mino fa efa lasa lavitra le faritra napetraka satria efa ny olona nisy mpanao napetraka rehefa mipotehany olona regny mpanao regny satria ny olona tsy mivaky lohan zany fa izy mamboly inona moa ny antony tsampy zany le pression tiako tenenina zany de zao ampianarina le olona aloha amin'ny voalohany zao ny fomba fikajiana anazy omena tosika le olona ireto ny tokony ataonareo miezaka zany nareo am'le tetikasa madinidinika mba ahafahanareo miala am'le fiakinan-doha am'le atiala nefa kosany rehefa tsy manaraka an'ireo le olona atao le tombanezaka hoe narahan'le olona ve le zavatra napetraka rehefa tsy manaraka le olona tokony hisy kosa le pression ataon'le fanjakany tsika moa raha miresaka pression de ohatrany hoe lasa any amin'ny gendarmerie sy ny miaramila foana fa tokony hisy fanaraha-maso zany olona anankiray garde forêt teto taloha mahasahana ny secteur n'Andekaleka Lorendava Mbomanana olona ray nefa tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao nefany firy nisy mpitandro filaminana firy nisy mpiasa-panjakana de nefany zao ny zavatra mitranga sitomina zany ny saintsika ny vahoaka malagasy indrindra fa reo tompona andraikitra tokony fanometana antsika amin'ny le izy moa zany manahirina be le mitenen'le hoe tokony satria ny zavatra tenenina hoe tokony zany azo atao azo tsy atao fa ny tena marina hoe mila ny fanometana antsika amin'ny fikajiana an'io tontolo iainana io raha tiatsikany iodina sy asa ara-dalàna raha hoe hijery an'io barazy io tsika rehefa tena fantatsikany hoe tena manan-danja eo amin'le sehatra économique io de mila mandray andraikitra tsika zany hoe nareo aty zany mamotika ala raha tao sarisary de Tananarivo ary no mihinana délestage zay zany ny sary hitatsika eto fa tsy andraikitra irery nefa le izy zay ne raha ny fiarovana an'io ala io tegna fa manao ny aina ko zavatra zay aminazy ary fantatra ne zany délestage agny Tananarivo zany zay mihitsy ny mahatonga anay mitany laho mafy hoe ampio izahay tena ampio zay fa matoa zay mitaraina zany efa tsy voaarona intsony zany manaiky zay manana tombontsio aminazy io zay eto commune Andekaleka tegna misy tombontsio fa Tananarivo ny tegna manana tombontsio betsaka amin'io ka raha iraviravitany Tananarivo hanampy any amin'izy io de zaho amilazanarivo 10 taona de mety ikato ny barazy raha zao zavatra zao mitohy sotra betsaka ny commune Andekaleka nandray anay zahatany tamin'izay fampiresahana teto zay fa mino fa ho tonga any ampotitsofiny zay tandrefy azy ny resadresaka nataontsika teto mankasitraka to misaotra betsaka ty zany le hoe lalana ray ny dirana lalana ray no ivoahana
satria tsisy lalana ankoatran'ity lalamasinina ity a aty Andekaleka raha tsy ity voaka makany Andasibe na makany Brickaville any dia tsika izao anohy andalo amin'ity anohy hanaraka an'ity lalamasinina ity a hijery an'le rina na ny chute d'eau antsoina hoe fararina eto Andekaleka. Rehefa hifanena ny lamasinina amin'ny lalany a dia ohatrohatr' izao raha ohatra zany fantatro hoe efa misy masinina avy any a dia ny anankiray avy aty koa tsy maintsy mandeha maka ny sisiny fa zany moa efa vao manamelo daholo hisorohana ny mety fisy ny loza. Aty zany mazava ho azy rehefa tsy mandeha masinina mandeha tonga. Akory laly tsara be fagnosava akory aby nareo. Mbola lavidavitra moa rô misy ny anona zany, misy ny rina zany. Ny rina? Ya. Mbola ambanimbany barazy. Manambany barazy? Mbola lavitra? Mbola lavitra. 197 lasina. 197? Tsika zao zany firy? 114 ambanimbany akato. Saotra? Eka. Io zao misy borne anankiray io 8 dia manaraka lala train koa aloha zany dia tena dia tongotra hafahafa kely. Rehefa tsika ty anaty ala ty misy zavatra ohatr' izao dia ohatra misy an'ity apetrapolona eto dikan'izay azo antoka zany ty rano ty azo sotroina tratran'ireny ravina reny filtre tsara ny loto tsy atahorana na da iny lalantsika tonga soa aty amin'le rina fararina tsika. Izy ity fa naninay mihitsy ny sarosarotra kely aloha ny lalana tongavana aty. Io izy io fananinay mihitsy nitondra anareo makaty satria araky ny voalaza hatramboalohany teo aty Andekaleka zany sady azo anaovana fizahantany feno tanteraka satria afaka mandeha tsika train dia rehefa mandeha train izay moa zany fantatsika tsara ny fahafinaretana azo amin'ny volotany na paysazy aty amin'ny faritra Atsinanana. Manao randonnée kely vao tonga eto misisitsika anaty ala mandehandeha tongotra eo amin'ny 2 kilometatra eo miala ny tanànany Andekaleka misy azy. Wow, rehefa misy toerana mahafinaritra voajanahary tahaka izao indrindra moa fa ny chute d'eau na ny rina dia matetika misy fomba amampanao izay ny fanabeazany mponina taty amin'ny manodidina, anisany koa manampy amin'ny fiarovana zany hatramin'izay. Izy moa zany sady adjoint au maire eto Andekaleka no ihany koa olobe eto an-tanàna. Inona marina no mampiavaka an'ity rina ty eo amin'ny resaka kolontsaina. Izy io zany dia rano manana ny hasiny, rano tsy azo anaovana loto, rano tsy azo anaovana dalàna zany hoe anaovana herisetra. Ny toka dia tegna fady anireny rano zay olona rehetrarehetra ka manana heritserin-dratsy hamosavy hanao asa ratsy hoe hivarotra taola na hakara hanao asa ratsy dia io ihany koa no ohatrany hoe fitsarana ahafahany manampy anay fokon'olona amin'ny tanàna Andekaleka io. Fitsarana ohatrany ahoana zany? Fitsarana zany hoe izy tsy maty fa kosa ny fiainany zany tsy zarizary. Rehefa ozonina amin'io renirano io, reniranony vohitra io tsy azo anaovany ratsy, ny ainana reto tsy alana satria tsy anjaranay zany fa kosa ny fiainanao tsy ho zarizary avy amin'ny tanàna Andekaleka. Kely izy io fa manana ny asiny. Io zany no mba vakoka ho anay agnatin'ity commune Andekaleka ty zany nahatonga ny barazy. Ka tamin'ny andro teo aloha zany misy ny étude ny vazana nanao ny barazy dia ity moa zany no nalainjareo nanaovana étude tamin'ny 1900 any. Dia rehefa taty aoriana moa zany nanomboka ny fanaovana barazy tamin'ny 1980 79
80 81 82 ny tegna moa tsy dia nahita asa atao loatra fa mbola zaza tamin'izay fotoana fa arakaraka ny lovantsofina inonay zany dia tahatahaka ny rina ihany koa no ataon'ny rian-drano manodina ny tribune ao amin'ny PKD 106 io izay moa zany hoe mampalaza nyty rina atao hoe fararina ity raha tamin'ny andro taloha dia mbola nahitana ala zany ny moron'ity rano ity amin'izao nefa izy noho ny fikohan'ny rikan'io moron-drano dia efa miova tsy ohatran'ny taloha intsony zany ny faritry ny tontolo iainana aty amin'ny renirano manoloana nyty sahany ivohitra aty amin'ity moron'ny fararina ity. Inona moa ny dikan'ilay hoe andekaleka, inona ny tantara nahatonga ny anarana hoe andekaleka? Fanazavanjely ananjy zany hoe amin'ilay izy tanàna vona orina nafindra zany hoe avy ao izy dia nafindra andekaleka dia hoe ohatran'ny tanàna maikamaika dia maika moa le taty afara tonga dia hoe tsy ilay tanàna maikamaika ny votoniny fa hoe andekaleka fa tanàna maika fanaovana zany ny tegna nahatonga anandreo andekaleka zany hoe avy any avy andekaleka aty andekaleka dia izy hafa ny anaran'ny tany ambodivoara ny anaran'ny tany dia izy navadika ry andekaleka dia hoe tanàna maikamaika dia navadika hoe tanàna andekaleka. Rehefa tonga eto andekaleka dia miaona eto ny fahalalan'ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny ingénierie sy ny natiora ka manome ny filana ho antsika olombelona ny goutte d'eau na ny rano mitate eto dia ohatran'ny aina mitepy isan'andro eto Madagasikara satria manome aina manome hery an'ireo vokatra azo avy amin'ny alalan'ny angovo manodina ny toekarentsika malagasy izay no ilazan'ny maro fa ity rano ity amin'ny alalan'ny tohadrano andekaleka no avokavoka Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao rehefa mandeha zany ny doro-tanety aty miena ny ala izay mahatonga orana mahatonga nyreto renirano reto tadidio fa misy fiatraikany amin'ny fiainantsika any an-drenivohitra izay manovo angovo avy ety andekaleka mpanome angovo isan'andro isa-tsegondra mihitsy raha ny tena marina ao an-tokantranontsika izay sy amin'ny orinasantsika izay mitady angovo sy ny herinaratra zany. Tapitreto ny fandarantsika androany amin'ny ity toerana mahafinaritra ity no isarahantsika isaorana antsika rehetra tany an-tokantrano tany izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ny toerana tahaka itony dia mbola azo lazaina hoe vierge satria mbola vitsy ny mpizahatany ny mpitsangatsangana tonga aty aminy. Isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny conservation internationale izay nampiatrano ny fandarana tato amin'ny faritra arovana ny FAPBM izay niara-namokatra ny fandarana tamin'ny zahatany. Isaorana ny commune Andekaleka izay nampiatrano ihany koa nanao ny fikarakarana rehetra nafahantsika nanatotosa ireny toerana rehetrarehetra hitantsika taty Andekaleka ireny manome fotoanantsika tompo ho amin'ny fandarana vaovao amin'ny manaraka eto amin'ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandarana zahatany. Veloma tompo.